Falmerabatsika rehetra indray manaraka ny fandaharana tolotra sy nady eto amin'ny televiziona malagasy mety an'imity asany ampitiavana isika rehetra anaraka ny fandaharantsika hatramin'ny farany. Izara roa ny fandaharantsika amin'ity an'imity amin'ny tapany voalohany sika dia iresaka mahakasika ny fiaim-piainana aty andrenivohitra aty, amin'ny tapany faharoa dia anasa tanora mpandraharaha iray isika izara amintsika ny traikefany tamin'ny nanangala ny orinasa sy ny fomba hitantanany ny orinasany. Miteraka adi-hevitra be amin'izao fotoana izao ny fitombon'ny mponina aingana dia aingana eto Antananarivo. Asa raha fantatrao fa tsy aty amintsika ihany no mitranga ny tahaka izany fa saika manerana ny Afrika mihitsy dia mihazakazaka mitodody mamonjy ny Antanan-Dehibe ny mponina dia eo no miteraka ny olana maro samihafa ary amin'izao fotoana izao dia saika mitady ny vahaolana amin'izany trangan-javatra izany avokoa ny fireneny rehetra. Aleo Joara Voajanahary no asaintsika amakafaka ny mahakasika izay. Rehefa dinihana tokoa dia ny fifindran'ny mponina avy any ambanivohitra makaty andrenivohitra no mampitombo be ny olona eto Antananarivo sy any amin'ny tanan-dehibe maro eto Madagasikara, Fianaratsoa, Mahajanga, Toamasina sy ny sisa. Io le hoe exode rural. Tomarina io exode rural mitombo be io rehefa jerena maika. Manjary feno tambanivohitra tokoa ny tanan-dehibe. Tonga tanan-dehibe hitady asa, hitady vola satria dia any tanan-dehibe no mety hisy asa aingana, hisy vola maika. Ka de mivarobarotra kely eny, manao asan-tselika kely eny, de vola manify de manify no azo isan'andro, entina mihinana isan'andro fotsiny. Fa na trano hipetrahana tsisy, ny akanjo hitafiana izay eny ihany mandavataona, tsisy fidiovana mazava, de miteraka tsy zarizary ny fiainany zaza avy eo. Maro no azo tanysaina satria lasa randra mitarika makamin'ny fehiny manao hoe fa antrany zany. Fa ny tiana isariana ny saitsika de ity: mbola vao 400 ny mponina aty Afrika monja no monina Antanan-Dehibe. 400 salan'isy ao an'ny Afrika manontolo, zany hoe ny maro anisa amin'ny mponina aty Afrika dia mbola any ambanivohitra avokoa. Izany moa dia endriky ny mahafirenena andalam-pandrosoana. Fa ny mifamadika amin'izany mantsy ny any amin'ny tanàna efa mandroso, 20 na 30 sisa ny mponina mipetraka any ambanivohitra. Amin'izao fotoana izao dia miisa 270 ny tanan-dehibe aty Afrika manana mponina mihoatra ny 2 tapitrisa. Fa raha vao mihoatra ny zakan'ny tanàna anisan'ny mponina dia teraka ho azy ny bidonville, ireny trano isin'ny fanorenana tsy manara-penitra ireny, trano zara fa vita amin'ny hazo na vita amin'ny baoritra mihitsy azy. Tsy voaomana ny fotodrafitrasa mifandraika amin'ny toeram-ponenana, ny rano, ny fivoahan'ny rano maloto, ny herinaratra, ny lalana, ny fitaterana sy ny sisa. De samy mikaroka vahaolana moa zany ny isam-pirenena mba hialana amin'izany resaka fitombon'ny mponina tafahoatra Antanan-Dehibe zany. Eo aloha niezaka fampidiana ny olona hiverina any ambanivohitra. Io indray le hoe exode urbain. Fa eo koa ny fananganana tanàna vaovao. Maro ny firenena aty Afrika nefa manana ny politika fanorenana tanàna vaovao io. Ny Egypte, Maroc, Burkina Faso, Angola, Côte d'Ivoire sy ny hafa. Matetika de tsy mahomby ilay tanàna vaovao. Antony tsy ampy ny trano fonenana, tsy ampy ny asa, ka de tsy miraika mandeha mifindrany ny olona. Any ka zary lasa haolo ilay tanàna vaovao any amin'ireny fireneny ireny. Sady koa tsy maharaka ny fotodrafitrasa, dia lasa basina ariary fito ilay tanàna, sady tsy tiany mpanana no koa tsy zakany mantra. Eto amintsika Madagasikara moa dia tsy zoviana ny tana-masoandro ilay tetikasa fanorenana tanàna vaovao. Raha ny hita aloha sy ny efa voafariparitra dia voahevitra avokoa hatramin'ny zavatra madinika indrindra ny ho ao amin'io tana-masoandro io mba tsy ho very an-javony.
raha tiana ny laminan'ny Afrika sy ny tanan-dehibeny dia mila manorina trano 4 tapitrisa isa-taona ny Afrikanina. Ka ho vita ve izany? Vita zany, hoy ny mpandinika, raha mazava tsara sy miditra tsara ny hetra ao amin'ilay firenena. Raha tonga ny fiara-miasa amin'ny any velany ireo mpanambola zany, ary koa raha mandray anjara ny sehatra tsy miankina. Misy tombontsoa an'ny rehetra mantsy ny fanangana trano sy ny fanorenana tanàna vaovao. Tombontsoa amin'ny lafiny maro ny olona mahazo trano, ny fanjakana milamitsaina fa miaina araka ny tokony izy ny mponina ao aminy, ny tsy miankina koa afa manodina ny sehatra isany ka azahoany tombom-barotra. Izany no andrandraina amin'ity resaka fitombon'ny mponina tafahoatra amin'ny tanan-dehibe aty Afrika ity. Dia mbola ho toizantsika mahakasika izay tanàna sy ny mponina izay ihany fandarana amin'ity androany ity. Asa raha fantatrao fa isan-taona dia misy ny fikilasiana ireo tanàna izay tena mahateona indrindra manerana izao tontolo izao. Tanàna maherin'ny 500 nodinian'ny kabinetra amerikanina iray antsoina hoe Mercer. Izy ary no tanàna izay tena mahateona indrindra manerana izao tontolo izao. Mahateona tsy hoe amin'ny endriny ivelany ahitana ilay tanàna ihany fa eo ihany koa amin'ny tolotra izay arosiny ho an'ny mponina izay monina ao amin'izany tanàna izany. Maro be ny masontsivana isafidianana hoe iza no tanàna tena mahateona indrindra. Tsoary raha voajanahary hatrany. 7 no isan'ireo fepetra apetraka mialoha. Ao ny momba ny fitateram-bahoaka. Mahafapo ny mpandeha ve izany? Ara-potoana ve ny fandalovan'ny bus iray na ny métro amin'ny arrêt iray? Momba ny famatsiana herinaratra, ao koa ny momba ny tontolo iainana. Io moa dia tena olan'ny tanan-dehibe rehetra vokatry ny loto ateraky ny orinasa, ny loto ateraky ny setroky ny fiara. Misy faritra maitso ve voakarakara ao amin'ilay tanan-dehibe iray. Fepetra iray lehibe ihany koa ny amin'ny fandrofana ny fako. Makarary andony mpitatana tanan-dehibe rehetra eto ambonin'ny tany io resaka fako io. Fa ao koa ny toerana fialan-tsasatra na fialam-boly. Jerendry zareo koa ny fifandraisan-davitra, ny télécommunication mandeha tsara ve? Ka na samy ao amin'ny tanàna lehibe iray aza, mifanalavitra ihany ny mpianakavy satria malalaka ny tanàna. Efa miteny be amin'izao fotoana izay ny resaka wifi maimaim-poana eraky ny tanàna. Santionany ihany ireo fepetra samihafa voatanisy ireo. Fa dia nivoaka ary zany ny fikilasiana ny tanan-dehibe tsara indrindra sy mahateonina tamin'ity taona 2024 ity. Voalohany ary i Vienne, renivohitry Autriche. Efa tao anatin'ny 10 taona i Vienne zao no voakilasy ho tanan-dehibe tsara sy mahateonina indrindra eto ambonin'ny tany. Lafatra ilay tanàna milamina tsy misy ohatr'izany. Ny fipetrapetraky ny trano, ny foto-drafitrasa samihafa tsy mifanelingelina velively. Ny fitaterana misosa ka nahatapitrisany isan'andro aza ny olona mifamezivezy ao Vienne dia mirindra, tsisy mifanitsakitro zany. Ny filaminana tsy tenenina intsony. Tsy fantatry ny Vienois zany hoe alatra, sitomahery, mpanendaka, fa andro aman'alina mihitsy dia milamina ary mandava-taona. Ny toeram-pialam-boly feno ao Vienne. Ny cinéma, ny théâtre, ny trano fampisehoana, ny musée sy ny sisa. Izany no Vienne, renivohitry Autriche, tanan-dehibe voalohany mahateoniny eto an-tany. Faharoa i Zurich any Suisse. Milamina be koa. Tsara dia tsara ny fitandronan'ny fahasalaman'ny mponina any Zurich. Mandeha araky ny ilana azy ny fampianarana, ny fitateram-bahoaka tsisy ohatr'izany, fa olana ho an'ny Zurich fotsiny ny embouteillage. Tanan-dehibe 3
no miaraka amin'ny tana ny laharana fahatelo. Vancouver any Canada, tanàna kilasiana ho tsara indrindra any Amerika Avaratra. Munich any Allemagne, bepon fa mirindra aoka zany ny fiainandry zareo Munichois, ary Auckland any Nouvelle-Zélande. Io mba tanàn-dehibe aty amin'ny ilabolatany atsimo, mitana toerana farany ambony ohatr'izao. Mitana ny laharana fahaenina i Düsseldorf, tanàn-dehibe any Allemagne. Mampiavaka azy ny trano fonenana, mora de mora ny ofany nefa raitra de raitra, ostandinina daholo. Fahafito, mbola tanàn-dehibe any Allemagne ihany, Francfort. Mahasarika sy mahaliana ny firindrany trano miezinezina ao Francfort, fa ny indrikelo any Francfort be setroka mandoto tontolo iainana no ireo orinasa marobe ao aminy. I Copenhague no fahavalo. Copenhague renivohitry Danemark, any avaritry Eropany misy azy any amin'ny Scandinavie zany. Tsara ny firindran'ny fiainana manokana sy ny tontolo ny asa any Copenhague satria tsara ny fitsaboana, tsisy olana ihany koa ny fitaterana. Genève any Suisse no fahasivy. Tena zara fa misy olana ny tontolo iainana any aminy. Feno zava-maitso, tsisy manetroko zany ny fiara ao Genève, fa avy hatrany de voasazy, tsy mahazo mandeha ao tanàna ny fiara midona tsetroka, na kely monja aza. Fa mbola ny Suisse ihany koa ny fahafolo, i Bâle. Malaza amin'ny zavatra maro i Bâle, ny trano fonenana moderna be, ireo centre commerciaux maro malaza be, ny toerana akalamanjana sady maitso no madio no milamina. Fa olana ho an'ny Bâle dia tsy be fiaramanidina iraisam-pirenena loatra tonga sy miainga ao aminy. Io moa de tsara ny marihana fa saika ny tanàn-dehibe any Suisse no tsy de miraika loatra amin'izany resaka aéroport zany. Aleondry zareo tandrovina ny tanàna ka dia i Genève ihany ny tena isiny ny fifamovozana anabakabaka iraisam-pirenena ny Suisse, de mandeha fiarakodia na fiaran-dalam-by raha ho any amin'ny tanàna hafa. Miroborobo be moa ny fitaterana any a Suisse ka tsy olana aminy ny mandeha miala ao Genève makany amin'ny tanàna hafa. Ireo no tanàn-dehibe folo farany zay mahate olona indrindra araky ny ty fanadihadiny ilay cabinet Mercer Amerikanina ity. Aiza hoa zary Antananarivo, hany tanàn-dehibe no tsy diandry zareo teto Madagasikara. Any amin'ny laharana fa 440 no misy ny renivohitry Madagasikara i Antananarivo. Eo alohantsika ohatra aty Afrika dia i Douala any Cameroun, Dar es Salaam any Tanzanie, Abidjan Côte d'Ivoire, Abuja Nigeria. Maharesatsika daholo reo. Fa mba voatsika kosa aloha ry zareo ao Bangui ao amin'ny République Centrafricaine, na ry Bamako any Mali, na ry Ouagadougou any Burkina Faso. Aty Afrika de i Le Cap, Durban ary Johannesburg ao Afrika Atsimo no mahazo toerana ambonimbony amin'ilay filaharana. Dia ao koa i Casablanca sy Rabat any Maroc. Fa i Port-Louis ao amin'ny Nosy Maurice no tanàn-dehibe aty Afrika mitana ny lohany. Tsara mihitsy zany i Port-Louis aty Afrika. Am'izao akatoko ny fifidianana be ny tanàna eto amintsika zao de mety anaitra ny candidat-pifaninana ihany ty resaka fametrahana ny tanàn-dehibe samihafa ity, sy mba hanarenandry zareo hoe Antananarivo. Tsy tanàn-dehibe tsotra fotsiny ny mantsy Antananarivo, fa sady renivohitry ny firenena mihitsy. Marina aloha fa miankina amin'ny fandroson'ny firenena ny mahatsara na maharatsy ny tanàna, ary dia voaporofo zany amin'ny filaharana voatanisanisανtsika teo. Ny firenena manan-karena de milamina ho azy, tsara avokoa ny tanànany aminy. Fa tsy midika koa nefa zany fa hoe rehefa mahantra de maloto, rehefa mahantra de mikirotana, na rehefa mahantra de gaboraraka. Toe-tsaina io fa tsy vola fotsiny.
Amaranantsika ny fandarana amin'ity androany ity dia nanasa tanora mpandraharaha iray izahay atao anatin'ny fandarana Tolotra sy Tinady. Izy dia mpanangana sady mpitantana vondrona iray izay manofana ny tanora sy manome torohevitra ny tanora ary mitantana ny tanora ihany koa izay hanangana orinasa na ihany koa efa mitarika orinasa. Tena nahaliana tokoa ny resaka ny fanaovana tamin'izany tanora mpandraharaha izany satria tantarainy tao avokoa ny dingana nolalovany, ny sedra nolalovany, ny traikefa izay nandalovany tao anatin'ny nananganany an'izany vondrona izany. Manasa manokana ireo tanora hijery ity resaka ny fanaovana tamin'ny mpandraharaha iray ity, na ianao ihany koa ray aman-dreny izay manana tanora tokony hampaherezina hanangana orinasa dia manasa manokana antsika rehetra hanaraka hatramin'ny farany ny resaka ny fanaovana tamin'ity tanora iray ity. Izy no nantony ary vonona filoha sady mpanorona vondrona iray, manofana sy manosika ny tanora amin'ny fitantanana sy ny fampandrosoana orinasa. Efa manana orinasa hafa ihany koa izy. Efa hatrany an-tsekoly iary vonona no niomana hanangana orinasa sy ho mpitarika. Maromaro ihany ny zavatra efa nataoko teo amin'ny fandraisana andraikitra zany. Nisy fotoana voalohany aloha ny tena nanabe anazy zany tany anaty resaka fikambanana. Efa nitazona andraikitra mpitondra teny fikambanan'ny mpianatra, association pédagogique teny amin'ny université. Nisy fotoana ihany koa filohan'ny fikambanan'ny mpianatra tamin'ny faritra Itasy sy Bongolava. Nisy fotoana ihany koa efa mpandrindra andraikitra ara-pédagogique teo amin'ny fikambanan'ny mpianatra eo amin'ny finoana adventiste tamin'ny faritany roa Antanan-Dehibe sy Tomasina. Tao anatin'izay zany nahitako zavatra maro teo anatin'ilay fandraisana andraikitra ary nahatonga nanaraka fiofanana sy liana tamin'ny zavatra hafa ihany koa. Misy zavatra tokony mbola ianarako hafa ankoatran'ilay parcours akademika zany. Ny anahy moa tamin'izany fianarana nataoko télécommunication teny amin'ny polytechnique Vontovorona. Zay fahaiza manao amin'ny hoe fianarana ho ingénieur, fa hitako hoe misy fifanana fianarana hafa tokony ho atao hafa zany dia nanaraka fifanana tamin'ireny karakara fifanana ireny. Eto amintsika moa zany mahafinaritra dia efa be dia be izy ireny manofana sy manomana ny tanora ho lasa mpandraharaha. Maro tsy tamboisaina programma eto izay tokony ho arahan'ny tanora ary mora zany no manao azy ireny. Niainga tamin'izay kely ananany iary vonona tamin'ny nananganany ny vondrona izay tantanany amin'izao fotoana izao. Lava moa zany le izy fa ezahako fitinina angamba ny parcours tao anatin'izay famoronana groupe sy société zay. Efa nisy fotoana izy io tao alohany efa nisy hevitra hafa fa ianao koa zany rehefa misy zavatra ataonao dia misy ny fanadihadiana akaiky dia mety misy zavatra kely mety miova ao anatiny. Ilay tanjonao tsy miova fa ny fomba anaovanao azy mety hiova arakaraka izay tena tsara hoe apety azy. Ianao ihany koa anatin'izay tsy honjohonjonao irery ny manao zavatra fa tsy maintsy manana ekipa ianao, tsy maintsy manana ianao olona akana hevitra. Ao anatin'izay moa ilay lazana hoe réseau de compétences. Misy olona zany tsy maintsy akanao torohevitra, tsy vao ianao irery no manao an'ilay sehatra fa mety misy olona efa mahatianina kokoa izay tsy azo tsy hita zany ny torohevitra omen'izy ireny. Dia tao anatin'ny famoronana maro voalohany aloha zany resaka ressource voalohany aloha ny ressources humaines. Tao anatin'io mety sarotra ny ahafantaranao olona anankiray hoe itokisany ity na zao zavatra vitan'ity nefa ianao tsy vitanao irery zavatra, tsy maintsy miara-miasa amin'olona ianao. Dia nandalo toe-javatra maro zany zay vao tonga tamin'ny hoe reto ny tena olona azonao anakinana zavatra toy izao. Teo ihany koa ny resaka ressource matériel sy ny ressource ara-bola zany. Ny anahy zany zao tamin'izany niala avy amin'ny hoe nananako aloha kely fa hitako hoe zay aloha ny anombohako azy. Rehefa nisy zavatra mandeha teo zavatra ataonao koa zany ezahanao na zavatra kely ary ataovy tsara fa misy olona foana mijery anao. Mety tsy fantatsika hoe iza le mijery anao fa misy olona mijery anao
ary ny zavatra ataonao iny avy eo ny lasa ohatrany hoe profilanao, ohatrany hoe identité anao, borsa ny aingana. Rehefa borsa ny aingana, inona ny zavatra azo atao? Nijereko teo zany zavatra haiko, za aloha ny haiko mampianatra. Rehefa mampianatra ny haiko dia inona ny zavatra misy misy mpianatra mety mila fampianarana zay ataoko amin'ny fomba hafa tsy mitovy amin'ny efa misy, dia zay no foroniko. Afaka nahazo frais, afaka nanofa salle kely nanaovako fianarana, dia afaka nanaovako taratasy, nanaovana filazana kely sy ohatray. Zay nanombohany zany. Rehefa avy eo iny ny tombo le mpianatra, zay le hoe zavatra ataonao ny zahanao natao tsara, fa iny mpianatra iny ihany avy eo no mitondra namana, dia ray aman-dreny mpianatra iny ihany avy eo no manoro ny ray aman-dreny hafa hoe zanakay tamin'izao no nanao zavatra ohatr'izao, dia iny no mivelatra avy eo. Dia taty aoriana moa lasa nisy centre de formation, tombo ihany koa ny ekipa rehefa nandeha zay. Dia ny tombo zany fidiram-bola ny groupe, maro ny ankizy zay atao hoe afaka nahazo asa, navelona azy, nanampy tamin'ny fianarany atao anatin'ilay groupe. Raha ny aingana tsy neritreretina hoe ohatray ny fivoarana, fa hita taty aoriana hoe ny atsara le izy. Tsy mora akory zay, fa zavatra hita amin'ny ankapobeny zany dia ny atsara sy ny abetsaka le groupe, fa nisy zavatra maro zay nolalovana atao. Mampirisika ireo tanora tahaka azy anangana orinasa ity tanora mpandraharaha ity, satria nambarany fa mbola maro ny sehatra malalaka azo andraharana eto Madagasikara. Ny resaka fananganana orinasa aloha zany voalohany indrindra dia iomanana le izy, tsy par accident zany hoe zavatra eo fotsiny ianao entim-po eo, fa iomanana le izy. Indraindray manko tsika entin'ny saina mieritreritra, indrindra ny tanora hoe zahako mianatra dia tsy maintsy mahita asa. Ny fianarana raha ny tena marina tsy antoka ho amin'ny fahombiazana, fa zavatra ilaina, hoe outil zany ahafahanao manao zavatra. Raha ny fahitako anazy ny fampandrosoana zany famoronana asa ny tena iankinany be dehibe, ka raha ny tanora ny tonga saina hoe andao rangaha hamorona asa tsika fa tsy andro tolorana asa, dia azoko heverina fa misy zavatra miova be dehibe. Maro nge ny tanora isan-taona mivoaka amin'ny fianarana zany miandro hoe hamoronana asa zahay, tsisy asa ho anay. Misy ary moa zany eny antenatena dia efa kivy raha vita fianarana eto nge zao dia tsisy asa, dia inona moa zany le fianarana dia mijanona. Zay zany zavatra anankiray hoy izy hoe tokony irona bebe kokoa any amin'ny resaka famoronana asa zany ny toe-tsaina. Ary eto amintsika mahafinaritra fa mbola malalaka ny sehatra, mbola malalaka ny sehatra azo hitsiarana zany eo amin'ny resaka famoronana asa. Aza mieritreritra hoe zavatra ngeza be vao hanomboka, anana vola be ohatr'izao vao hanomboka, na ohatran'izay fa mety ho zavatra kely. Reny olona natsangana zavatra ngeza reny tsy maintsy nanomboka zavatra tsy kelikely foana reny, fa dia tao anatin'izay zany nisy fikirizana atao, nisy fanomanana atao, nisy fahalianana atao, ary ao anatin'izay ihany koa ianao rehefa misehatra amin'ny resaka hoe fandraharana izay dia manana opportunité anao hanao ny zavatra le tena tianao. Hoe zao ny zavatra tiako, ny anahy zao mampianatra, mampanofana, mizara zavatra amin'olona ny zavatra tiako, dia afaka nanatanteraka an'izay mihitsy, tia mitety toerana dia tena afaka nandehandeha mihitsy tao anatin'izay zavatra ataoko izay. Zahako manokana zany zao mety tsy dia tiako loatra, misy fotoana nanao stage efa niasa asa hafa ihany koa, mipetraka tanaty birao na ohatran'izay, za zao mety tsy dia tia an'izay, dia afaka niala tamin'izay zany. Sarotra ao anahy nefa niten'olona anankiray hoe za rangaha hamorony asa ohatr'izao no tiako. Sarotra ao anao raha ianao zany ho hamoronan'olona asa na hamorona fanjakana asa ka ianao ny hametraka condition, fa tsy maintsy izay misy ao no ataonao. Ianao anefany raha ohatra ka zavatra tsy tianao no ataonao dia kely kokoa ny fahazotoanao an'iny, le production anao zany kely, fa rehefa zavatra tianao no ataonao dia mitombo ny vokatra azo aminao zany. Ny ankapobeny aloha zany dia teneniko mivantana fambolena sy fiompiana. Sarotra ny tenena ianao hoe tsy misy ny asa, fa misy ny asa, fa mety indraindray koa isika no mitady zavatra moramora ho atao. Fambolena sy fiompiana io malalaka be eto amintsika, mbola be dehibe zany ny tany azo vilena, ny zavatra azo ompiana, ny tsena ao amin'izany betsaka. Fa mety ozy isika hoe kely ny tombobaritra ao amin'ireny, betsaka izy ireny, fa mila tsaraina
tsy mila manaraka fenitra azo atao. Sehatra azo atao ihany koa zany zao ohatra eto amintsika ny resaka famoronana fanodonana sakafo. Raha ny vokatra misy avy amin'ny faritra no ahodina ezahana isy orinasa anankiray zany a afaka manodina an'ireny vokatra ireny. Vokatra zao ny katsaka, ny tsaramaso, eo ihany koa ny zavatra ohatrany hoe ny mananasy na ohatrohatran'izany asa mety ho azo heverina ny anodonana an'ireny eo toerana mba tsy hoe tonga dia le vokatra iny fotsiny no alefa taterina amin'ny camion, amin'ny collecteur sy ny ohatran'izay. Ny ankoatran'izay eo ihany koa zany ny famoronana tetikasa madinika, ohatra ny resaka teknôlôjia ho an'izay mahay momba an'izay azontsika atao zany. Eo ihany koa ny resaka teknôlôjia teo zany reny hoe famorona logiciel, site web na ny zavatra toy izay reny mora ihany koa no manao azy ireny raha eto amintsika zany. Afaka manana client maro zany tsika momba an'izy ireny izay ataoko hoe ny tanora afaka mamorona na karazana boaty kely na karazana start-up, groupena tanora maromaro anie dia efa afaka milancer zavatra ohatran'izay. Nambaran'ity tanora mpandraharaha ity fa isan'ny olana sedraina amin'ny fananganana orinasa ka mila vahan'ny fanjakana ny fahasarotany ny fikarakarana ny atotan-taratasy sy ny fisian'ireo mpisandoka. Ny aloha zany raha ny sedra zany izay hitako tokony ho resahana zany mikasika an'izy hitako hoe voalohany aloha mety misy mpandraharaha miempotra eo amin'ny resaka fikarakarana ara-taratasy. Iny aloha zany izay ataoko hoe asa inona ny mety ho fanatsarana fa betsaka loatra zany ireo dingana zany izay mety ampiempotra ny hafa le fikarakarana an'iny zany. Amintsika zany maro zany ireo tolotra na fifanarahana maro isan-karazany izay atao hoe mety tsy ho marina mandrakariva, ny sasany mety ho victime ny orinasa anankiray. Ny anay moa zany nisehatra eo amin'ny resaka service public dia misy karazana escroquerie na famitahana maro isan-karazany misy. Ny afatra zany dia zao, mahafinaritra ny mianatra ary tena ampirisihana ny tanora tia fianarana fa zao sarotra ny nona hoe rehefa mianatra dia tsy maintsy misy asa ho anahy fa dia aoka tokony ao an-tsainao zany hoe tompona andraikitra ihany koa ny famoronana asa sy ho anahy ary raha mamorona asa ianao dia jereo ihany koa manodidina anao. Aoka tsy ho tonga amin'ny fifanomezan-tsiny foana mandrakariva hoe ny fitondram-panjakana tsy namorona asa ho anahy, ny asa ohatran'izao tokony atao manana toro-hevitra tsika, mahatakatra an'izay antsika fa tsy tonga amin'ny hoe maninona mora andoraka antsika ny amorona asa. Mino izay efa voaraintsika rehetra ny afatra izay napetraky ny tanora mpandraharaha ireny. Mino izay efa nahaliana antsika rehetra ny fandarana izay naroso antsika tamin'ity androany ity dia misaotra antsika rehetra nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Manome fotoana indray amin'ny herinany toy izao ato anatin'ny tolotra sy Tinady hatrany. Mandra-pioana tompoko.